Vaovao manasongadina ny tontolon'ny famatsiana rano fisotro madio kosa ary isan'ny miditra ao anatin'izay sehatra izay ramofon'ny Coca-Cola Fondation vola mitetina $2 Amerikana ary no natokany Coca-Cola Foundation amin'ny fananganana pompin-drano miisa 120 amin'ireo commune miisa 4 ao avaradrano sy atsimondrano. Isan'ny nahazo tombontsoa tamin'izany tetikasa izany ary izay antsoina hoe RAIN ary raha Coca-Cola amin'ny Ouasup ny commune ambanivohitra Ambohidrapeto nankalazaina teny an-toerana tokoa moa ny andro raisam-pirenena ho an'ny rano. Filova Ramanantsoa sy Christian Rakotondramanga mitondra ny andinindin'izay. Vola mitetina $4 Amerikana no natolotry ny Coca-Cola Foundation entina nataterana ny tetikasa fampidirana rano madio Ouasup RAIN. Io no fantatra nandritra ny fankalazana ny fetin'ny rano izay nitaterana teny amin'ny commune Ambohidrapeto io marain'io. Ny tanjon'io fondation io zany dia hanatsara ny fiainan'ny mpiona ny tanàna isin'ny Coca-Cola eran'ny tany rehetra moa zany indrindrandrindra eran'ny Afrika. Misy vola 30 tapitrisa $, manokana zany momba ny famatsiana rano fisotro madio amin'ny mponina. Madagasikara manokana dia nankanana $2 zany amin'ny projet irany miasa amin'ny Ouasup io. Fametrahana pompin-drano miisa 120 ao amina commune 4 ao avaradrano sy atsimondrano no kendreny ho taterana amin'ity tetikasa RAIN ity izay iarahana manatateraka amin'ny Ouasup. Ireo commune 4 koa zany dia fanesana teo aloha niaraka tamin'ny mpamatsy vola hafa fa ny iarahana amin'ny fondation Coca-Cola zany dia asa fanitarana zany hoe mise à l'échelle no anapin'ny fondation Coca-Cola zany hoe miezaka ny anatratra zany tanjon'ny taona 2007 mananjika an'le 68% isaky ny commune iasana zany izay ny tanjona hatramin'ny taona 2013. Karazana hetsika maro nentina nankalazana ny fetin'ny rano teny amin'ny commune ambanivohitra Ambohidrapeto. Mahatratra $30 Amerikana ny vola efa naompany Coca-Cola Africa Foundation amin'ity tetikasa RAIN ity.